boky maitso asaiko anao mba hividy an'ity zay tsy manana n'ity rehetra dia mba hividy an'ity namakeko an'ity fony aho mbola tsy Jesosy mamonjy dia efa namaky an'ity mbola tsy Jesosy mamonjy zao lehilahy mijoro eto anatrehanao lasa mpitandrina zao a dia efa namaky an'ity boky maitso ity ary anisany nitondra vokatra teo amin'ny fiainako zany. Alleluia. Ty batisan'ny rano ty dia nahatonga anahy nisy tao aminay tao koa izy ty nahatonga anahy tamin'izany fotoana izany hoe andeha aho atao batisa amin'ny rano be iaho a fa saingy vijanona ao amin'ny fiangonako ihany aho, izany hoe le rano be resy lahatra aho fa tena marina ity teny momba ny batisan'ny rano ity fa andeha aho a atao batisa hitady pasteur mba hanao batisa amin'ny rano be satria za mbola ray volana sy 10 andro fakomaly ny anniversairako ray volana sy 10 andro tamin'ny 20 novembre ray volana sy 10 andro aho a 25 décembre zany a ray volana sy 4 zany no natao batisan-jaza tamin'izany fotoana izany dia eto zany dia ity ihany koa dia nisy naharesy lahatra natao batisa rehefa namaky an'ity boky ity mbola Jesosy mamonjy aho a dia efa resy lahatra natao batisa ary dia nitady fomba hoe ahoana nanaovana batisa amin'ny olon-dehibe ama olon-dehibe azy satria 17 taona nandray fanasan'ny tompo a tany amin'ny fiangonana nisy taloha. Tiako lazaina aminao a reto dia misy boky maromaro reto ary izay misy 10 karazany reto ary vao niresaka tamin'ny zareo fa nifampiresaka izay tao akoron-drano nakaiza daholo izy ireo fa 10 reto ny boky madinika ny fomba zahoana famonjena ny fananganana ny fanahy ny fanavaozana ny fanantsika miverena ny betela sy ny amin'ny voaditsika dia ny famonjena ho anao a dia ny batisan'ny rano a dia ny lalana ho amin'ny fitondran-tena masina mandresy izay aloha ny eto ampelantanako eto dia mba asaiko anao a tiava mamaky boky fa misy vokany eo amin'ny fiainantsika ny famakiana boky ary apresioko anao izany zavatra izany ny fidiana ao ambadika ao misy tia indray dia izany nanoratra azy mpitandrina ary izay natonga resy lahatra hitoroteny momba mpitandrina amin'ity androany ity fa tamin'ny 1997 aho dia nanondoalika teto amin'ity toerana ity dia saika hanoratra n'ity boky ity hoe fifadikanina sy ny vavaka fahombiazana amin'ny fiainana ara-panahy. Rehefa tezitra hanoratra n'ity boky ity aho dia nandoalika ny vavaka aho andeha hanoratra momba ny fifadikanina aho dia teo am-pandolena naheno feo hoe inona no ataonao mpitandrina namanao. Rehefa naheno an'izay feo izay dia taitra satria hanomana dia hoy aho andeha hanoratra boky aho a dia mitondra ny lohateny hoe mpitandrina. Dia izay nahatonga nanoratra n'ity boky mpitandrina ity. Tsara ny anananao an'ity na dia tsy mpitandrina azy ianao a mba halalanao ny toe-panahin'ny mpitandrina izay hitondranao, mba lalanao koa mba hivavahanao amin'ny mpitandrina izay hitondranao, mba hivavahanao azy. Indraindray mantsy mpinitsy mba mahatsiaro tsony mivavaka ho amin'ny mpitandrina azy anefa ny zava-dehibe naverin'ny Paoly matetika tao anatin'ny baiboly hoe mivavaha ho anay. Izany dia mba miangavy anao a vidio tsy faoty tsy mahafatiatiko anao zany satria lalanao a ny zany atao hoe mpitandrina sy ny asa fanompoana izay ataon'izany. Ity indray dia vokatry ny fifadikanina nataoko nifadianina 7 andro aho tany Marolambo ary tao anatin'izany akoatran'izay fa fifadikanina nataoko tao aloha dia napetraky ny tompo tao amiko ny anoratra n'ity boky ity. Za miteny ianao a tsy mahatiatika ianao raha mamividy sy mamaky an'ity boky ity. Mpitandrina marobe tato amin'ny fiangonana sy tato amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy namaky an'ireto boky reto, amidy reto boky reto ary dia miantso aho mampahery aho dia faly aho hoe tsy mpitandrina ato amin'ny Jesosy mamonjy ihany no ampianariko an'ity fa mpitandrina rehetra era Madagasikara dia be dehibe mamaky an'izy ity sy mividy an'izy ity. Izany hoe ary dia mahita fiovahana mihitsy aho resy lahatra ny olona na dia tsy mpitandrina Jesosy mamonjy azy izy a dia mamaky an'ity boky ity ary miantso ahy satria misy numeroko telefônina amin'ity boky ity. Tiako lazaina amintsika tsiraray avy a ny tombotsoantsika izany a mpitandrina hiteny momba n'izany aho efa niteny tato anatin'ity boky ity aho fa mbola hiteny indray amin'ity androany ity resy lahatra
ho andreo mpitandrina namako zany koa zay rehetra mpitandrina maheno an'izao toriteny zao dia toy ny miteny amin'ny tenako aloha hataoko ahoana moa ny tory amin'ny hafa raha tsy mitory teny amin'ny tenako aho tsy maintsy mitory teny amin'ny tenako aho ary ataoko ahoana ny ananatra ny hafa raha tsy mananatra ny tenako aho fa tsy maintsy mananatra ny tenako aloha ary tsy maintsy mitaiza ny tenako amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra mba ahafahako miteny alleloia mba ahafahako miteny sy miteny amin'ny hafa ihany koa hoe oralahy tsy mety zao tsy mety zao tsy mety zao ka tsy tokony atao noho izany a andeha tsika iaina ny tenin'Andriamanitra zay mba nomaniko anao somary tsy salama teo vao 10 jours teo zay a nanomana nyty seminaire ity a ary dia tena sahisairana be avo natavavoaka nyzao fotoana izao a noho ny tsy fahasalamana teo amin'ny tenako zany kanefa na izany a dia mivavaka mafy ary nandefa mesazy tamin'ireo namako mpiara-miazakazaka hoe mba hoento ambavaka aho a fa tsy salama dia samy namaly daholo moa zareo a samy mitondra mbavaka daholo zareo a dia mba tafatsangana ihany sy mba mahery aho a ary dia faly be aho misaotra azy ireo alleloia koa miarahaba ny mpanaraka ny seminaire ny fotom-pampianarana rehetra ny tenako a miarahaba anao aho izany a ny amin'izany fanarahanao a an'izany fotom-pampianarana zany matonao manaraka an'izany dia misy faresen-dahatra ao anatinao a na ny avy any velany na eto miaraha eto Madagasikara dia miarahaba anao any amin'izany zavatra zany faharoa maniry izahay mpitandrina mba hiparitahany zao zavatra zao manerana ny Madagasikara irinay singatanay amin'Andriamanitra mba hokasihan'Andriamanitra ny mpitandrina namana rehetra afaka miaraka aminay daholo rehefa mpitandrina zay manana eta mavesatra ny amin'ny fotom-pampianarana zay tianyity fotom-pampianarana ty ampijoro nyity fotom-pampianarana ity fa ho anay manokana dia zao hoe zahay tsy mitady tombotsoan'ny tenanahy fa tombotsoan'i Jesosy mamonjy no arovanay mafy ary raha misy olona sa miteny amin'ny fahadalàna sy faharatsiana sa enefa izy miteny amin'ny fahadalàna sy faharatsiana ka mitsangana ao ambony pilipitra izy dia zay koa izy sa hitory ny marina ary tsy hitory afa-tsy ny marina alleloia hitory ny marina izahay ary dia mangataka amin'ny tomboko izahay mba hanana fahasahiana ilaza ny tenin'Andriamanitra mba hitondra fiovana ho an'ny maro ka mba hasoanyity Jesosy mamonjy ity alleloia no izany planina antsika dia izao hoe iresaka isika momba ny fotom-pampianarana naorin'ny mpanorona tamin'ny andro ny testamenta taloha dia iresaka itsika ny amin'ny fotom-pampianarana naorin'ny mpanorona tany amin'ny testamenta vaovao ary nasary-piaro azy ireo io fotom-pampianarana io ary dia nampitandrina izy ireo ny amin'izany faharoa iresaka atsika lohateny hoe mpitandrina inona famaritana ny atao hoe mpitandrina ny fomba ny antsoan'i Jesosy ny mpitandrina ny asa fanompoana izay ataony ny fahavalo ny asa fanompoany mpitandrina ary farany fananarana ho an'ny mpitandrina namana izay zany no andeha horesahana amin'ity androany ity a ary dia ataontsika izany voalohany ireo nanorona ny fotom-pampianarana tao amin'ny baiboly a dia nampiseho fahasarotam-piaro araka an'Andriamanitra izy a tamin'ny zavatra izay najorony ireny olona ireny raha mijery ny testamenta taloha ianao ny olona mpiorona nataon'Andriamanitra fitaovana mpiorona ny fotom-pampianarana ny baiboly dia Mosesy ary izay nahatonga ny olona namikitra tamin'ny lalàn'i Mosesy na dia nisy fanavaozana aza taty aoriana satria io no natao n'Andriamanitra nampitenenin'Andriamanitra nanorona ny fotom-pampianarana teto ambony tany momba ny fanompoana an'Andriamanitra izany izany dia hitantsika raha mijery isika ato amin'ny Deutéronomia toko fahaefatra jerentsika andininy faharoa dia ny andininy fahadimy sy fahaenina dia ny andininy fahasivy andininy faharoa aza-pianareo ny teny izay andidiako anareo ary aza ny esoranareo izany
fa tandremo ny didiny Jehovah Andriamanitra reo izay nandidiako anareo. Andiny ny fadimy, indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo arak'izay nandidian'i Jehovah Andriamanitro ahy mba arahanareo any amin'izay tany izay efa idiranareo olovana. Koa tandremo ary ataovy izany, fa izany no fahendrenareo sy fanananareo saina eo maso ny firenena samihafa, fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka hanao hoe olona hendry sy manatsaina tokoa io firenena lehibe io. Andiny fasify, kanefa kosa mitandremy ianao ka tandremy tsara ny fanahinao, fa andrao adininao ny zavatra izay efa hitany masonao, ary andreo miala amin'ny fonao izany amin'ny andronao rehetra iainanao, fa ampianaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Aleloia! Na dia tsy azavaina azy zany dia mazava ny amin'ny fotom-pampianarana izay naoriny Mosesy. Na dia tsy hoe mila fanazavana be dia be, fa tonga dia nampitandrina ny tenin'Andriamanitra hoe ity fotom-pampianarana izay tolotra ity dia tandremo, lazao ny zanakao, lazao ny zafinao. Ity ny fahendrenao anao, ity ny fahazavatsainao anao, ity ny ampiavaka anao amin'ny firenena rehetra. Ny toroteny teo dia laza fahamasinana izay nampiavaka antsika tamin'ny fiangonana rehetra. Aleloia! Noho izany izany fampianarana izany dia tsy azoko tena, tsy maintsy arovana izany. Aoka ianao hitsangana hiaro ilay fotom-pampianarana, toreo amin'ny zanakao, amin'ny zafinao, ampianaro azy fa izany ny saina sy fahendrena ananantsika. Izany no ampamokatra sy ampandroso izao Jesosy mamonjy izao. Aleloia! Jerevy tsara, rehefa laso Mosesy mbola nampitandremin'ny Jehovah Andriamanitra ny Josoa. Jehovah Andriamanitra mihitsy ny teny tamin'ny Josoa, toko voalohany, andininy faharoa. Maty Mosesy mpanompo, koa misangana ankehitriny mitady Jordana ity ianao sy izao olona rehetra izao ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Andiny ny fafito, koa mahereza sy mahatanjaha tsara ianao, hitandremanao anao araky ny lalàna rehetra izay nandidiana any Mosesy mpanompoko, ary aza miala aminy na ho any amin'ny akavanana na ho any amin'ny akavia, mba ho ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Amen zany. Mitondra fanambinana ny fijoroana amin'ny fotom-pampianarana izany, mitondra fitahiana amin'ny fijoroana amin'ny fotom-pampianarana ary mampandroso. Aleloia! Noho izany ty fotom-pampianarantsika ity tandremy tsara tahaka ny anak'Andriamaso, arovy tsara fa izao na Jesosy mamonjy an'ity Jesosy mamonjy ity. Ary nanafatrafatra ny mpanompon'Andriamanitra antsika efa melehibe azy zao fa miantra sara mba nahazo tombotsoa. Anaisy le paster anankiray izay dia nakasary niaraka taminy rehefa izy efa lehibe iny, nakasary dia tahiriziko ao an-tranoko ao zany izany izay sy ny rahalahy Daoda niara-nakasary tamin'ny fotoanandro. Mahafinaritra. Aleloia! Tiako fotom-pampianarana io mpanompon'Andriamanitra io, satria rehefa nampita nianatra boky maro nandinika boky maro ny teo anoloko, nandinika ihany koa fiangonana maro teo anoloko, fa tsy misy tsara mihoatra ny tianantsika ity. Ary tiako ty Jesosy mamonjy ity, ary za tsy mba hiala amin'ny Jesosy mamonjy. Amen. Fa zaho kosa aloha dia hiaro amin'ny Jesosy mamonjy, hiaro amin'ity fiangonana ity mandrapikipiany maso, satria tiako ty, satria Andriamanitra nitondra tamin'ity. Aleloia! Andreo jerintsika testamenta vaovao indray. Paoly no apôstôly ny jentilisa. Rehefa apôstôly ny jentilisa izany lehilahy zany, Kortianina, Tesalonianina zafaty, Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahadimy amby folo. Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahadimy amby folo. Dia misy an'izao teny izao: koa tomoera tsara rahalahy, ka zony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin'ny teny na tamin'ny epistilinay. Hitanao zany, tena nampiseho fahasarotam-piaro Paoly ilay apôstôly ny jentilisa, tena nitahiry hoe tandremy tsara izao fotom-pampianarana izao, izao fiangonana izao, tandremy fa tena zavatra avy tamin'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indray aho ny tena voron'ny Paoly
rehefa fantany nitoetra raha anjo azy sy ny zavatra hitrango amin'ny fiainany dia navorony daholo ny mpitandrina tamin'izany fotoana izany. Asan'ny apôstôly toko 20 dia jerevy ny zavatra nylazainy. Asan'ny apôstôly toko 20 andiny 20 ka hatramin'ny 1:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany rehefa navoro ny mpitandrina, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo mpitandrina, mba hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay nividiny tamin'ny rano. Fa fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy amboadia masika hiditra ao aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Avy aminareo koa ny voan'ny olona sasana anambara zava-dratsy hitaona mpianatra anaraka azy. Zava-doza fampitandremana na Paoly apôstôly ny mpitandrina rehetra noforiany daholo. Raha mamaky any andialolo any ianao dia noforoany mpitandrina dia nanary ny Tomasy teo. Nanary ny Tomasy teo aminareo reo ny voan'ny olona ratsy saina, ratsy fanahy. Aminareo mpitandrinareo izy voan'ny olona ratsy saina, ratsy fanahy, hanodikodina ny fotom-pampianarana, hanapotika amin'ity fiangonana ity, hanao ampianatra zava-dratsy, zavatra maloto, tsy araka an'Andriamanitra, toy ny fitiavam-bola sy fitiavan-karena, fitiavana n'izao fotoana izao, fitiavam-boninahitra, fitiavana laza, dia hosimbahinareo ny fiangonan'Andriamanitra. Ka dia mampitandrina aminareo aho fa 3 taona mipaka no nitomany tamin-dranomasina, ny fona teo anatrehan'Andriamanitra nangata. Hoay tsy hitana amin'ny ofontsony ianareo rehetra izay nahita ahy, tsy hitana antsony nareo. Ka dia mananatra anareo aho ry mpitandrina namany ozy izy Paoly. Ianareo zao nanohy ny asa fanompona, ianareo zao fa za tsy ho etsony, efa mativa hiala aho ankehitriny, fa ianareo ny mbola hipetraka eto. Tandremo fa ny fanahy masina nanao anareo mpitandrina. Indraindray tokoa ny mpitandrina manimba zavatra be deaibe, indraindray tokoa ny mpitandrina ny manapotika zavatra be deaibe. Zany noho izany tsy ny mpino ihany ny tokony toriana teny, fa mpitandrina koa mila toriana teny, mila ampianarina koa mpitandrina, satria zany lazay ny tenin'Andriamanitra. Zany nahatonga ny tenin'Andriamanitra fa tandremanao sy ny fotom-pampianaranao mba voavonjy ianao sy izay miaino anao. Koa ry vahoaka n'Andriamanitra, ry mpitandrina namana, eto misy mpitandrina, za koa mpitandrina, ary misy mpitandrina manaraka an'izao, misy mitantara aminay manaraka an'izao zavatra izao. Dia izay no nahatonga hoe aleo sy natoriteny momba mpitandrina, mba ahatonga anareo koa mba ho voakasika ny fonareo mpino. Fianareo dia lasa tia tena be loatra dia tsy mba mivavaka ao amin'ny mpitandrina, fa io mila hoentina mbavaka ny mpitandrinanao. Nisy mpino tany Ambovombe Androy, 17 ny mpitandrina nandalo teo anoloany, efa 20 taona lasaka izy. Isaky mivavaka izy pasteurany tao Ambovombe Androy no teny tamiko an'izany. Isaky mivavaka izy tsy maintsy miteny mpitandrina, io mpitandrina rehetra io, ianina mpitandrina fa maty ny vadiny, maty ny paster, dia manao ahoana re izy ihany zay dia iza re zao mba mijery azy, mpitandrina any nanao zao. 17 mpitandrina nitandrina azy, satria izy voavonjy voalohany tamin'io fiangonana io tamin'ny 1980. Vita ny tondrambavaka n'izany mpitandrina zany. Mba manao ahoana re anao amin'ny mpitandrina namanao, azafady amin'ny mpitandrina mitondra anao. Ny tsy fivavahanao amin'ny mpitandrina dia mahatonga anao akala mpitandrina, ny tsy fivavahanao amin'ny mpitandrina dia mahatonga anao anao tsinotsinona mpitandrina, ary indrindraindrindra ny tsy fahafantaranao ny asan'ny mpitandrina. Ary izay no nahatonga naprisika anao hoe mba avakio kely re le boky iny, mba lalanao, satria tsy ary voatoroko aminao eto avokoa hoe inona moa ny devoara amin'ny mpitandrina aminao, inona ny andraikitry ny mpitandrina aminao. Tsy fantatrao zany fa ny zavatra hafa ny hitan'ny masona. Izany zay aloha no nampiny fotsiny fa resaka momba mpitandrina atsika. Dia rehefa mivavaka atsika avy eto dia samy mivavaka ho amin'ny mpitandrina ny avokoa. Amen. Zay no ataontsika rehefa vita ty fivoriana ity, hoe alao dia mba hiditra ao anatin'ny fonao ny vavahanao amin'ny mpitandrinanao, mba tsy ho adininao amin'ny anom-piainanao rehetra, satria ny mpitandrina koa ny mivavaka ho anao san'andro e. Ao koa fantatrao tsara fa izay mpitandrina ireo misy mpitandrina reo mivavaka ho anao, reo mivavaka ho any amin'ny fiangonana misy azy tsiraray avy any reo san'andro. Dia voarany zany mivavaka ho an'izany izy.
ary ianao tsy botrabotra sy tsara taotran'izao raha tsy ny mpitandrina anao ny mivavaka ao anao. Ianao ne tsy amivavaka e, ianao nga mivavaka no mpitandrina. Ianao miala ao tokantrano raha tsy mivavaka akory indraindray, tsy tonga ty am-piangonana sady tsy mivavaka ao an-trano, manao mivavaka lakoroa fotsiny ianao ny farany fo indrindra. Jesosy ao andeha zao alleluia amen groupe bis vita adino raha fivavahana. Fampitandrina tolona mivavaka, mivavaka foana. Dinona mivavaka hoentinao contrepartie, ina mba hoentinao am'izay zavatra activité atao mpitandrina aminao zay. Na dia tsy maintsy hoe itenin'ny mpitandrina azy androany, dia tsy avelako afamaina koa ianao fa hitsoko koa ianao. Alleloia amen. Mba halalanao izay tokony ataonao ampitandrina namanao. Mety aminao ve zany toroteny zany? Ohatran'izany ane Zakely Gilbert rehefa mitoroteny. Alleloia, tonga dia le mahitsy mihitsy. Dia amin'izay mba hitondra vokatra aminao ny zavatra mahitsy. Alleloia. Noho izany famaritana ny atao hoe mpitandrina tsotra. Tahaka ny ray mitaiza, mpitandrina dia mpitaiza manabe amin'ny alalan'ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra. Voalazan'i Jesosy tamin'ny Petera, raha ty ahy ianao nametra-pamitaniana intelo tamin'ny Petera, Jesosy fa hany ny ondriko andraso ny ondriko fa hany ny ondriko. Izany dia voaram-pitandrina izany. Mpitandrina dia olona anankiray nanolo-tena noho ny fahafantarany ny antson'Andriamanitra sy fifidianan'Andriamanitra. Nisy farisen-dahatra tao anatiny dia nirotsaka tamin'ny asa fanompoana izy, nanaiky antsitrapo hiditra amin'izao asa fanompoana izao, hitory ny filazantsara hanao ny asa hanohy ny asan'ny apôstôly sy ny asan'i Jesosy. Ary taona fanahin'olona hanao asa fanompoana ho an'ny olona andova famonjena. Hijoro vavolombelona, hitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, hanao asa fanompoana. Ny anjely dia manao asa fanompoana ho an'ny olona andova famonjena amin'ny Hebreo toko faharay voalohany ataonao izany. Izay na tonga n'ilay anjely rehefa nandohalika Jaona apôstôly dia tsy nety ilay anjely hoe aza mekoaka amiko ianao fa za dia olona mpaminamy mpanomponao raha lahinao namanao ihany, fa Jehovahandriamanitra ihany ny vavao, izy ihany no tompoy, aza mandohalika amiko izany ianao. Tahaka ny asa fanompoana ataon'ny anjely, ny asa fanompoana atao mpitandrina izany mampianatra ny ondrin'Andriamanitra, ny vahoaka an'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, fotom-pampianarana tsy misy kilema, mitaiza sy manabe azy ireo. Mitaiza zany dia azonao tokony hitomony ny olona taizany. Raha mitaiza zaza anao dia tsy hoe trotrotroanao mpandaa 5 taona 9 taona, fa misy fotoana izy trotroanao, fa misy fotoana izy ampandadisinao, dia misy fotoana izy tantananao, dia misy fotoana izy mandeha rery. Izany hoe toy izany ny asa fitandriamam-pitandrina, mandra-pahatonga n'ilay olona aleo tena ka halala izay tokony ataony, ampifahalalana sy fahendrena ka mahalala izay tokony ataony, ka mandeha automatika eo amin'ny tenany izy, ka fantany fa tokony hamonjy fotoam-bavaka maraina izy, fantany fa tokony hamonjy fivoriana izy. Asa fitaizana atao an'ilay olona, hitoriana an'ilay olona, hampatsiarovana an'ilay olona, ilay fahamarina mba hatonga azy ho velona amin'ny tempanahy araka an'Andriamanitra. Asa mpitandrina izany. Koa ny mpitandrina zany dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Noho izany io mpitandrina io dia mitaona antsika sy mitaiza manabe antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hidirantsika maimaim-poana any an-danitra. Alleloia, mitaovy mafimafy ny alleloia. Io mpitandrina io mitaiza anao mba hahatonga anao tafavoaka somatsara any an-danitra. Mitandrina natsony Jesosy, olona natsony nandray antso, natsapa nandray antso. Tamin'iza natsony efa nitantaraiko taminao za dia nanao indroany, nanao examen pastoral tany amin'ny FLM talohany dirako Jesosy mamonjy. Dia tafiditra tato amin'ny Jesosy mamonjy a. Rehefa tafiditra tato amin'ity Jesosy mamonjy ity a, dia niasa dia niteny rehefa niantso le revo misy fampidirana sekoly biblika ozy izy le mpitandrina tery aloha ry, dia nanatina anazy a. Rehefa nanatina azy a dia niteny taminy hoe misy zavatra atao anatiko ato a, dia zao a misy asa tsy maintsy mbola fitaiko herinandro, tsy maintsy démission tahaka ny levy a. Za efa nahay soratra masina na dia mbola Jesosy mamonjy satria efa mamaky Baiboly. Izany a ajanonako asako fandeha meo herinandro ary mpitandrina, le mpitandrina nandray ahy.
ndanareo sisy fotaony asanao herinandro any verina viany am'izay ty an'olo tena hiditra am'izao asa fanompona izao petraka ray volana tao aminy aho de niasony tiaka talinarivo hoe miakara tiakondrano am'izay nareo zay any am'faritany any de niakatra tiakondrano any de zao hitanao zao a natsapa tato anatiko nivesatra tato anatiko a ny antson'Andriamanitra ireo mpitanina rehetra reo de toy izany avokoa natsapa ny fifidianan'Andriamanitra sy ny anson'Andriamanitra izy de nanaiky ary mpitanina de voalaza ny tenin'Andriamanitra marika toko 7 andininy fa 3 ary ao tsara ity ry mpitandrina namana fa itsika de natson'Andriamanitra hoe aminy natsony Jesosy hoe aminy itsika tsy hoe itsika mpitandrina ty olona lavitra ny Jesosy fa olona akaiky ny Jesosy alleloia jerevy tsara le teny marika toko 7 andininy fa 3 de zao nolazainy hoe ary niakatra teo atendrombohatra Jesosy de niantso zay tiany akeo aminy de nakeo aminy ireo isika mpitandrina tony zany de natsony Jesosy eo akaikiny alleloia alleloia natsony Jesosy eo akaikiny de tonga eo akaikiny tonga io fataro am'izay misy dikany lavitra be zany teny zany a misy heviny zany raha mahatakatra tsara tsika hoe natsony akeo aminy tsika de nakeo aminy ny fifidianana tsy avy amin'ny alalany je manirina miazakazaka ozy izy mibaiboly fa zay nahazo famindrapo nahazo asa tsara isika ry mpitanina satria tsy misy asa mahatafiditra any an-danitra fa tsy ny asantsika manaova aleloina am'izany ny asantsika ihany no mitondra olona makany amin'ny fiainana mandrakizay manoro an'ilay olona marina izy no torontsika ny olona Jesosy satria Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany fa isika mpitandrina de mitondra ny olona ao akeo amin'ny Jesosy asa lehibe zany mpitandrina tandremo ny asanao fa asa sarobidy zany asanao zany ary asa goavana izany asa vo zany ary tokony asa hifalianao zany satria asa mitondra olona makany an-tany Alleluia sotra tompo amen misy vahaolana foana ameny tompo na de misy ary ny kafe alleluia alleluia de nakeo aminy ireo zay ny asa mpitandrina asa lehibe zany mahatonga anay a ka izay no ataony devoly azakazaka ataony devoly zay apotika anay satria mpitandrina anankiray mety hatafa voaka olona marobe any an-danitra i pasteur Tafy nga manao efa naheno zao izy izy efa nataona olona rivo tanao zany mpitandrina anankiray zany matafiditra olona be dehibe any an-danitra am'ireny fiangonana maro samihafa alehan'ireny no zany tsy tia ny devoly izy ary de ataony devoly zay apotika azy amin'ny laza ratsy amin'ny laza tsara amin'ny fanaovana tsinitsinina sy ny maro samihafa manjony mpitandrina miaritra zavatra marobe io mpitandrina io indraindray na de tsy manao ninninina izy de malaza ratsy na de manao ny faharatsiana raha teo izy defa sahaza ho azy zay de marobe ny zavatra mitronga eo amin'ny mpitandrina satria mpitandrina mitoro ny fahamarinana de vokatra zany zavatra izany no izany ny asa fanompony mpitandrina de asa fanompona tena ngezabe tena goavana tsy moramora zany mitaona olona mandresy lahatra olona ho any an-danitra indrindra amin'izao andro farany zao reberebe ny devoly amin'ny fomba maro samihafa
tsy tambosaina ary indraindray tsy maharaka mihitsy ny hafetsehan'ilay satana ny mpitandro ka tafalatsaka ao anatin'ny fandrika indraindray voafandrika n'ilay ratsy dia tafalatsaka ao anatin'izany dia tafalatsaka ao anatin'ny fahotana fesy ilay ratsy satria fatany fa raha mahery io mpitandrona io raha ombany fahasoavan'Andriamanitra io mpitandrona io raha ombany fahasaraan'Andriamanitra mpitandrona io dia avoavonjy asambotra fanain'olona marobe eo ampelantanany devoly io mpitandrona io noho izany saboteny io mpitandrona io ataonjy apotika ny mpitandrona io ny asa fanompony mpitandrona tena asa fanompona lehibe satria zay fomba nandikana azy fa asa ny hevitra ao fa ny hevitra ny amin'ankiray hoe solo tena n'Andriamanitra izy ao amin'ny Koritianina faharoa fa aminatsika izy amin'ny baibolitsika dia hoe ambasadorn'i Kristy izy solo tena ny ambasador zany zavatra manana ny lanjany be ny izy amin'ny tanina zany solo tena ambasador fa mpiteny devoly dia lasa maivana be dia tanisana ianareo mpitandrina zay mihesika raiky ianareo mpitandrina marina tokoa fa tsy ary marina avokoa mpitandrina fa tsy mpitandrina rehetra fa misy mpitandrina mijoro misy mpitandrina manao ny sitrapon'Andriamanitra fa ianao diso tsy mivavaka ao amin'ny mpitandrina anao ianao zay mifahantsoanao dia lasa ianao tadiavin'ny devoly mpitena dia mba azahoany mamodika ianao dia mpiteny aloha mpitandrina rehefa tsy misy mivavaka ao anao tsony ianao efa tsy ampivavaka dia tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika ianao koa rehefa miady mafy ny mpitandrina mitondra anao ny amin'ny adi-piainana sy ny zavatra maro samihafa ka miady mafy izy ka sendra hadininy ny fivavahanao anao dia toy ny manome fitoerinao an'ny devoly zany ary faingana ohatra ny tselatra ny devoly voalaza amin'ny baiboly fa ohatra ny tselatra nahitra ny satana latsaka avy an-danitra tahaka ny varitra ao izy Jesosy ny dikan'izany raha pita be mihitsy zany ny fandehan'ny devoly haingam-pandeha mihitsy ny devoly tonga dia manatratra tapoka an'ilay olona satria tsisy fiarovana tsisy vavaka ao amin'ilay olona raha teo fa tsy ampivavaka zany ny asa fanompona atao ampitany mafy be n'io asa fanompona atao ampitany io zay mahatonga ampitanyna ohatra ny tsela velona zay na tonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy Petera voalohany toko fahadimy andininy faharoa sy fahatelo fa ano ny on'Andriamanitra zay eo aminareo mitandrema azy tsy antery fa ny sitrapo tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa mizotom-panahy ary tsy mpanjakazaka amin'ny lovan'Andriamanitra fa ho fianarana ho an'ny ondry. Alleloia. Mananatra Petera, mananatra hoe ianareo mpitandrina tandremo tsara za efa nanakina ny Jesosy zava-dehibe fa hany ny ondriko andraso ny ondriko ho apitako aminareo zany hafatra ny Jesosy zany fa hany ny ondrin'Andriamanitra zay eo aminareo mitandrema azy tsy amtery tsy fa ny sitrapo tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa mizotom-panahy tahaka ny nanolorana antsika nanolo tena voalohany tsika anompony tompo dia tahaka an'izay rehefa manolo tena anompony tompotsika dia ataotsika arak'izany tanterahantsika arak'izany tsy mivilivily tsika fa manantanteraka any sitrapo fefakady ny sisa
meko anao ny fahavalon'ny mpitana fahavalon'ny asa fanompo ny mpitana voalohany ny fahotana ary faharoany devoly ry mpitandrina namana ny fahotana alaviry dia alaviry mihitsy aoka isika hiezaka mafy hiaro tena amin'ny fomba maro samihafa mba tsy hatafalatsaka atsika ao anatin'ny fahotana tsy misy herintsika raha vao manota tsisy lanjantsika raha vao manota tsisy valeurntsika raha vao manota ary tsy afaka manao na inona itsika raha vao misota eo amin'ny fiainatsika tadedio tsara satria Andriamanitra zay natonga ny Paoly ny teny itoy anota va isika ho sisy tombony fahasoavana sanatria zany ataotsika efa matiny amin'ny ota ho sisy mba ho velona aminy indray ao amin'ny bokin'ny Romanina ahitatsika an'izany zavatra zany matoy Paoly ny teny hoe isika tafiditra ao anatiny ny tenany Romanina 9:1 inona ary no lazaitsika mbola hitoetra ao amin'ny ota ihany va isika hitomboan'ny fahasoavana sanatria zany ataotsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy indray ny tenany Paoly isika tafiditra ao anatiny izy tsy tokony mpitandrina tokony hiezaka mafy hanadio ny tenany hivavaka amin'Andriamanitra mba tsy hanao mpamerikeloka na mpamerina fahadosoana mamerina etso mamerina eroa miaina amin'ny fahadalàna etso amin'ny tsy fahamarinana maro samihafa amin'ny fitondran-tena amin'ny fitiavana izao tontolo izao amin'ny fitiavam-bola fitiavan-karena tsy any lay lalana nitondran'Andriamanitra atsika fanatsony Jesosy itsika mba ho eo akaikiny i Jesosy zany dia tsy mpanota zany lazay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatianina 2:2 Galatianina 2:2 andininy fa 7:20 fa raha mitady ho amarinina ao amin'ny Kristy isika nefa ny tenatsika hita fa mpanota moa mpanoto ny ota va Kristy sanatria zany raha mitady ho amarinina isika nefa hita fa mpanota ho sisa moa mpanompo ny ota ve Kristy tsy ao sisa tsy mpanompo ny ota Kristy fa mpanompon'Andriamanitra olon'Andriamanitra masina marina Jesosy maintsy mitondra titra ho mpanompo ao anatin'ny Baiboly zay natonga anazy hoe inty aho Andriamanitra anao ny sitraponao mpanompoko zay tsony amin'ny anarako amin'ny bokin'ny Isaia dia milaza ny tena no mpanompo koa Jesosy noho izany ry mpitandrina fahavalonao dia ny ota fahavalon'io asa fanompona ataonao io dia ny ota noho izany tsy maintsy miady ianao mba handresan'io mba tsy hanjaka aminao sy amin'ny fiangonanao io amen alleloia tsy maintsy mitolona mafy ianao mba tsy hanjaka aminao sy ny fiangonanao io ary miady amin'izany ianao zay manota dia avy amin'ny devoly satria devoly nanota tao am-piandohana noho izany fototry ny ota dia ny devoly tsy maintsy miady amin'ny devoly koa ianao matetika ny mivavaka eo anatren'Andriamanitra dia miteny manao hoe Andriamanitra mpanomponao aho fa tsy mpanompo ny devoly isaky mivavaka amin'Andriamanitra dia miteny hoe mpanomponao aho fa tsy mpanompo ny devoly tsy tokony hanota aho zay miteny sy mandoalika eto amin'ny mahampanontonao aho alleloia mba iarovako ny tenako tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fahadosoana izany mba iarovako ny tenako amin'ny fanompona zay ataoko amin'ny andraikitra zay napetraka eo amiko amin'izao fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra fampandrosoana izao asan'Andriamanitra izao toriko aminao izany teny zany mba hiteraka vokatra eo amin'ny fiainatsika mba hiteraka fahatsarana eo amintsika ka atonga atsika atsaro tena ka hiady tolona mafy eo anatren'Andriamanitra mba tsy hanapaka atsika ny faharatsiana fa raha manao sika fananarana fananarana mpitandrina tsarovy fanatsony Jesosy eo aminy tsika tsy mpanompon'ny olona itsika fa mpanompon'Andriamanitra tsara na melandra la Daoda atsika zay ny natonga atsika mpanompon'Andriamanitra serviteur de Dieu izy izy mpanompon'Andriamanitra zany hoe isika izao dia manao asa fanompona eo anatrehan'Andriamanitra
eto amin'ity toerana masina ity ty ny toerana masina indrindra mamoaka asa fanompoana eto isika ho fampandrosoana izao fanjakan'Andriamanitra izao ho fampandrosoana izao asan'Andriamanitra izao mba ahitambokana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy izao asan'Andriamanitra izao tsarovo fanompino dia mila mpitandrina marina mila mpitandrina masina ilay mpino izany aoko fantatrao tsara fa ilay mpino izany mpino mila olona hitany fa masina sy marina na dia misy any aza ny olona manaratsy mitondra resaka maro samihafa na dia misy azy zany ny fahamasinanao dia fidiana lafo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra rehefa masina ianao dia tsy manana hirika hanomban-javatra ny devoly sy ny fanahy maloto noho izany ry mpitantsarovy izany zavatra izany ka ankehitriny ary dia lazaina amintsika mpitandrina fa zao asantsika izao dia asa lehibe asa masina asa miaraka amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina hajao tsara mevoninahitra Andriamanitra izay ny antso sy ny fidy ianao ka nahatonga anao ho mpitandrina izany noho izany andaontsika hivavaka ho amin'ny mpitandrina samy manana mpitandrina avokoatsika noho izany ity androany ity andaontsika hoentsika mibavaka ary teneno amin'i Jesosy mihitsy hoe Andriamanitra araka ny fampianarana izay nomena ampio aho Andriamanitra mba tsy hanadino mpitandrina raha mivavaka ihany androalika hivavaka atsika amin'izao fotoana izao